Maskely kosa ao anatin'ny tontolon'ny lalao sy fialamboly izay karakarain'ny orinasa fifandraisan-davitra RTL tsy mitsahatra ny manome fahafaham-po ny mpanjifa ao aminy koa moa ny RTL Madagasikara tamin'ity androany ity ary dia ireo mpandresy tao amin'ny tanatin'ny ilay lalao groupe izy indray no nitoloran'izy ireo loka tetsy amin'ny Foibe ny tetsy Akorondrano. Mpanjifa RTL misy 3 indray no nahazo loka tamin'ny ilay lalao groupe izy izay nokarakarain'ny RTL nanomboka ny 24 Jolay ka hatramin'ny 24 Septambra. Rakotony Rina Thierry no nibata ny loka goavana TV Plasma 50 pouces. Akoatran'izay dia mbola nahazo loka roa hafa ihany koa izy dia TV Plasma 42 pouces machine à laver. Maneho ny hafaliny ary ny mpandresy. Mamaly foana ny SMS amin'ny telefona manokana fotoana isaky nino no tena milalao amin'ny atoandro dia amin'ny manahoana ny fahitanao le lalao zany tamin'ny ankapobeny? Amin'ny ankapobeny zany le lalao tsara mahafinaritra sady ahafantarana zavatra sy ahaizana zavatra mbola tsy fahita zany mbola tsy faheno. Iza tapa-bolana ny fisarihana ho an'ireo mpilalao ka tamin'ity androany ity avokoa no natolotra ny loka tamin'ity lalao groupe izy ity ka ireto avy no nahazo tamin'izany. Tamin'ny fisarihana voalohany dia Daniel Ramiandrosoa nahazo TV Plasma 42 pouces, Rakotomandimy Mizafla nahazo laptop ary ny larina fahatelo dia Arson Olivera Tsimbazafy nahazo mini-chaîne IFI. Teo amin'ny fisarihana faharoa kosa dia Rakotondrina Thierry nahazo fahitalavitra 42 pouces TV Plasma io ary Ratsira Miray nahazo TV Plasma ihany 32 pouces ary Rakotondrina Thierry dia nahazo machine à laver ihany koa tamin'ny ity lalao ity. Teo amin'ny fisarihana fahatelo dia Rasoa Mananjara Avoangy nahazo fahitalavitra 42 pouces TV Plasma ary Tina Rakotomalala nahazo Samsung Galaxy Tab 10. Odon Rakoto Arso nahazo cuisinière à gaz ary Rakotondrina Thierry dia mbola nahazo ilay fahitalavitra TV Plasma 50 pouces. Isan'ny loka goavana ihany koa ho an'ny groupe kosa indray izy ity tamin'ity lalao ity ihany dia Ranaivo Rakotondranosy nahazo RTL Money 2 500 000 ariary ary Daniel Ramiandrosoa nahazo RTL Money 1 500 000 ariary ary Santa Anjanahary Livaniaina nahazo RTL Money 1 million d'ariary.